Salamat-tsika rehetra. Sotra be tabe amin'ny fanaranareo anty Vox Corner podcast izay miforoniko ity. Be tabe ny réaction nataonareo ary isorana be tabe anareo zany. Amin'ity épisode manaraka ity indray ary dia resaka amina vehivavy anankiray scout izy mivelatra be tabe anaty natao hoe fanabeazana ny tanora metsehatra amin'ny fiarahamonim-pirenena izy natao hoe société civile tsy izany fa ilalaina randry aromanana. Be tabe ny zavatra niresahanay hatramin'izay ary noetiko eto ambony plateau ity izy mba hifampizara amintsika ny hoe ohatrotriny ahoana ny fomba fijeriny natao hoe fanabeazana ary inoko fa miresaka aminareo miteny aminareo ny zavatra ho resahanay anatin'ity podcast ity ka dia arao ary zahay. Nahoana mandiny Tonga soa. Satra indrindra. Tsika sy lalaina tsy tadidika tamin'ny taona firy no fanena voalohany. Ohatra ny resaka autisme angamba ny fanenantsika sy voalohany teny Andohalo teny. Autisme fahatsaroko tsara mihitsy nefa mandimby tamin'izay ny Ray Voicap dia mandimby anisan'ilay olona vitsivitsy tonga. Tamin'ny 2013 izay no nanangana ny Voicap Madagasikara. Dia nisy sanasa activité vitsivitsy natao dia tamin'ireny moa betsaka ny matahotra fa anaty Facebook ny tena nararotana ny mouvement satria taorian'ny koa tena mbola juste taorian'ny Arab Spring dia mbola nafana be zany ny resaka réseaux sociaux dia rehefa ilay mandeha terrain amin'izay ny kianja amin'izay dia miantso ilay ianao dia misy olona vitsivitsy tonga dia fantatrao dia tadidiko mandimby eo teny amin'ny centre de presse teny Antsakaviro. Isan'ilay élection nitondra mivata transparent nareo. Tamin'izay tsika nanery hoe ilay fahasoaingaikaingana ilay négociation satria tena lalovina be mihitsy ny négociation tamin'izany teny tady fomba hoe ahoana ny ahafahana hoe efa fantatra fa tsy maintsy élection sortie de crise foana no ny vahaolana raha zavatra nitranga tamin'ny firenena afrikana isan-karazany nanodidina Madagasikara dia naneritsika hoe ilay fahasoaingana izany ilay ady-hevitra résolution disatisa tamin'izany dia anisany natao iny ilay tondra vata. Fa tsy neontsika satria izaho tamin'ireny tsy teto Madagasikara fa izaho tao ambadiky ny écran dia fantatro daholo izany hoe reto avy ny olona fa izany nanao ny animation rehetrarehetra tao ambadiky ny écran no conception dia fa tsy teto Madagasikara tamin'ireny. Fa ela izany 2013 dia avy antsika nifanena indray tany amin'ny autisme. Ianao ve tsy teto amin'ny Liberté 32 tao amin'ny mbola tsy teto ianao satria mbola tiana no tadidiko tao amin'ny centre américain teny amin'ny Smart tamin'izany ny CCA. Tao ambadiky ny écran koa satria Liberté 32 octobre 2010 ny volafolainay dia avril 2011 izy no nanovana lancement officiel. Mbola tsy teo ianao? Dia za septembre ny ala Madagasikara dia tsy hitanao maso zany fa za tao ambadika satria anisan'ny zavatra tsara ny ainana tao amin'ny Liberté 32 ohatrany hoe za zao nirosaka hofidiana hôpitaly Liberté 32 fa tsy teto Madagasikara fa derim-bola tiana zany no teto hitanareo maso fa za teo amin'ny Liberté 32 foana nanomboka izy niforona dia tena lancement mihitsy lancement 15 avril dia 14 taravelona teto Madagasikara. Ok. Tonga dia niditra amin'ny vif de sujet ozy fiteny zay fa lalaina zany zay lalaina olona manana ataontsika casquette be tabe nefa ny ohatrany hoe raha ihany satria zavatra fahatarako ny lalaina olona engagé amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataon'ny lalaina voalohany indrindra tany amin'ny resaka scoutisme izay ngamba ny trambola kely lalaina nanao scout dia avy eo lalaina no resaka any amin'ny société civile dia any amin'ny fampianarana ny jeune fikolokoloana ny tanora sy ny rehetrarehetra. Ilay scoutisme marina ve lalaina no nivolavolana lalaina hoe niteraka an'izay ataontsika hoe fahazotoana hirotsaka tsehatra zay sa hoe ny zavatra hafa koa nanampy an'izay? Mazava ho azy aloha izany fa mibahana be teo amin'ny fiainako ny scoutisme satria araka ny teneninao teo tsy vitany hoe mbola kely dia nanao scout satria raha nidirako tao anatin'ny scoutisme dia namana ny tarika ny teny hoe ndao no zavatra any am-piangonana. Ny papako sy ny mamako tena tsy scout mihitsy fa ny tena nanamarika anahy tao anatin'ny scoutisme dia
Ny ala zay zany nipetraka teny Anosipatrana dia naffecté tany Ambositra ny papako. Dia ny lehibean'ilay skoto tao fiangonana nisy anay no nandehananao velomo izay dia misy karazana teny zany tena hoe tsy ampoisinao fa manamarika ny fiainanao mandrakizay satria hoy taminay hoe zao naiza naiza le anareo na tsy misy skoto ary ao amin'izay fiangonana misy anareo satria izay FGM dia manova skoto foana fa tena hanampy be anareo ny skotisme manampy be amin'ny fianarana. Taminareo niala teto? Niala teto Antananarivo dia no nipetraka tany Ambositra zany izay dia tena mifantsika foana sady miteny tamin'ny papa sy mama hoe izay hono tsy maintsy manao skoto. Dia izaho tao amin'ilay fiangonana nisy anay narisarisa ilay skotisme. Dia izany tsy zany natao ihany fa ny zandriko lasa ranaka any amin'ny skoto FLM izay manao FGM satria izany tany amin'ny FLM amin'ny mahazazanay moa izany dia izay mafana fo izany tsy mahafinaritra no andehanana. mahafinaritra dia ny zandriko nakany amin'ny FLM fa izany tsy zany natao amin'ilay FGM. Dia tao anefany no hita amin'ny pasteranay hoe tena raha ny filazany tamin'izany za moa tsy afaka hidera tena satria raha ny filazany tamin'izany hoe tena metsiketsika tanora metsiketsika mbola zatofa tamin'izany satria tena mbola kely ako. Raha araka ny fitsipika ny skotisme dia tokony mbola tsy chauffetaine akory ary satria mbola latsaky ny 12 taona. Dia hitany ko dia niresahany papanay hoe andao izy atao chauffetaine hamelona an'ilay skotisme izy mihitsy no aloha mamelona zany le dia hoe satria izay zany tao mpikambana fotsiny hoe le mbola tonga sabosy dia miandry chauffetaine dia tsy tonga chauffetaine ohatr'izany zany fiainana atao dia aloha izy mihitsy no atao chauffetaine no sisy ilay pasteranay. Dia niresaka tamin'ny zareo zany ny pastera sy ny papako sy ny ray aman-dreniko dia hoe ok ary zany fa mety ho sisy ny ray aman-dreniko izany dia teo zany anisan'ny hoe rehefa tamin'izany hoe amin'ny mahazazana tena mbola teniko foana amin'ny zaza satria tena hoe mahafinaritra foana no mitondra ilay izy fa tsy mbola nisy resaka izany engagement zany. Raha ny engagement dia tsy afenina fa ohatrany hoe manao zavatra noho ny maha-kristiana no tena nitondra ny engagement tamin'izany hoe mila active anaty fiangonana sy ohatr'izany. Fa taty aoriana zany kelikely nahazo an'izay andraikitra izay vao nanomboka nanao fandinihan-tena dia hitako hoe tena zava-dehibe ny aingan'ny engagement iny fahatokisana anahy iny. Nisy olona nahita anahy zany dia hoe nafirina mbola tsy namaritra ny fahatokisany anahy zany ny taonako. Dia iny zany ny hoe ity ny lalàna izay tokony arahana fa ity misy olona misongadina ndao mba dinganina exceptionnellement le indrindra zany hoe pasteur zany amiko zany ohatrany hoe aminao zany zany pasteur zany ohatrany hoe tia ny lalàna dia tia no arahana fa amiko zany tena zava-dehibe le izy dia mandinika izy ka mandinika ny pasteur manana fomba fijery mandinika olona fa tsy mitovy amina zazanaka pasteur tsinona dia manana izay hoe ny azy hafa foana ny approachany izy zany marina hoe misy an'ilay lalàna fa zareo ohatra manana an'izay ohatra tsika hoe tsy intuition angamba fa zavatra fomba fijery ihany dia logika izy raha mahita hoe ndao azo dinganina eto ny lalàna satria ampandroso an'ilay le sampana le izy. Dia izay anankiroa izay zany hitako hoe anisan'ny nanefy anahy lehibe indrindra aloha hoe ny fanotokisan'ny olona dia fanampian'ny ray aman-dreniko. Io manko ny idirako hoe satria na skoto ary tsy niasa rery ilay skotisme fa nisy ray aman-dreny nanampy satria amiko tena zava-dehibe maha-olona ny olona ny ray aman-dreny. Dia anisany nanampy be anahy zany ny ray aman-dreniko raha ohatra hoe le resaka skotisme teo ny angatsika satria tsy fantatry zareo ilay izy fa tena hoe nahatoky tena rehefa sainy tiana oara dia nanosika izy fa tsy dia izay nahazo ataoko hoe sotoavina anankiroa ny tena azoko tamin'izay le hoe ny engagementanao zany afaka olon-tsotra ianao tsinitsiny ianao fa afaka manana ny toeranao anatina fiarahamonina anankiray communauté anankiray dia ny anankiray faharoa moa ny tena ianao hoe be kasikety fa rehefa tena diniana nisan'ny tena nifatohako dia resaka hoe finoana ny tanora sy manampy ny tanora dia nanomboka teo zany tena lasa tena hoe ohatrany hoe azo lazaina hoe tena hoe passion ako ny mieritreritra hoe tena mino ny tanora ako miaro ny tanora koa betsaka ny tamin'izaho tanora betsaka fa ny zavatra azo resana momba ny tanora amin'izao fotoana ianao rehefa tsy tanora tsony dia mijery hoe inona ny vita sy tsy vita fa tena hoe mino ny herin'ny tanora tsy arakisa fotsiny satria matoky ny hoe tanora mahavita zavatra tanora afaka manao zavatra tanora afaka raha amin'ny statistika moa zany tsy nefa hitantsika amin'ny statistika rehetrarehetra ny tanora Afrika firenena tanora fa ankoatran'ny isa zany dia tena mino hoe
le angofo anatin'ny fahatanoranao iny zany tena opportunité be mihitsy ho an'ny fiarahamonina anankiray ahafahana manao zavatra satria zay le teneniko hoe venao tonga zany zareo rehefa manomboka mitra le fahalebiazana ianao amin'izay tsy hoe fahalebiazana tsy dia fomba fiteny maly eo anazy fa manomboka mieritreritra ianao zareo sazy tamin'izaho tamin'ny tanora dia iny zany amiko tena potentiel angeda be mihitsy mila trandrahana fotoana mahatanora iny zany tena eo zany tokony tena énergie be tena na ny saina na ny fanahy na ny vatana mahery ianao anatin'ny fatanorana eny fa isan'ny lalaina marina hoe le tanora manana ny herzika ianao fa le zavatra teneninao teo hoe misy olona ivelan'ilay tanora zay tokony ame an'ilay tosika de ohatra tsika an'izay le ohatsy ianao zao hoe ny pasteur nanosika ray aman-dreny nanohana nisy an'ilay le hoe ny lehibe an'ny skoto teto Antananarivo le nialanareo ny teny anankiray de nanova le fomba fisaina zay zavatra zay lalaina no remarqueko hoe amin'le fitesana tanora matetika tsika ohatrany tsy de manana olona ohatr'izay intsony ve zany sa hoe inona mahatonga ny tanora amin'izao hoe za tsy miteny hoe misengage tsy haiko aloha fa ohatrany somary mbola varim-bariana ny tanora par rapport aminareo tsika taloha ohatra na hoe tsika mananteny hoe le tanora anao zavatra nefa ny ohatrany mbola tsy mahetsika ihany le tanora tsy ampy an'le olona manetsika zay ve le izy ny rafitra aloha zany dia ny olona samy ihany satria tao amin'ny Liberté 32 zay tamin'ny 2018 angambany iny sa tamin'ny fifidianana 2018 tamin'ny 2024 dia nanao karazana fikarohana izay nahafahana namoaka le boky hoe sosa io boky hoe sosa io dia hoe ahoana ny anabeazana ny olona amaha olom-pirenena mizara roa zany io boky io tonga ny olom-pirenena hitaky tamberinandraikitra fa alohan'ny hitakiny tamberinandraikitra nefa dia mila mijoro amaha olom-pirenena aloha izy dia anisany vokana tao anatin'ny fanadihadiana io niaraka tamin'ny fikarohana fa tsy fanadihadiana satria navoaka boky le izy dia nisy olona maromaro zany niona eraky Madagasikara dia tena niaiky ny ray aman-dreny le niteneniko teo ary za moa zany dia mihinao izao satria anisany hypothèse niarahana hoe ao anaty tokantrano sy ao anaty fianakaviana tokantrano sy fianakaviana samy hafa manko reo anankiroa ny tena iangan'ny famolavolana olona fa manampy daholo ny rafitra ambin-drehetra ohatra ny rafitra sekoly ny rafitra fiangonana rafitra fiarahamonina rehetrarehetra dia miteny ianao hoe ina ny mahatonga an'le tanora tsy engagé tsy tena misengage zareo fa loatra tsika hoe mbola matahotahotra indraindray mbola somary varim-bariana amin'ny zavatra hafa koa indraindray sa eny efa tanorana koa moa zay koa be da be ny zavatra atao za zany afaka raha fomba fijeriko raha tao anatin'izay niainako ny mahatanora anahy ny fomba niainako ny hoe nahafahako ny ohatran'izay dingana rehetra tsy maintsy noharana noho ny mahatanora ohatra tanaty fianarana sy isan-karazany mazava ho azy noho zany raha amin'ny firenenatra Madagasikara dia victimena rafitra ny tanora rafim-pampianarana rafim-piarahamonina rafim-pianakaviana raisiko aloha le rafim-pianakaviana zay mihitsy saiko antaniko anao le rafim-pianakaviana zany mandray roa le izy tsy voatery hoe le fianakaviana no mahavictime fa satria noho ny fahantrana lalina be loatra mipetraka eto Madagasikara dia le fianakaviana lasa mifantoka any amin'ny fitadiavana ara-tsosialy sy ara-ekônomika dia izay manko anisan'ny voka tao anatin'ilay fikarohana hoe variana mitady volany ray aman-dreny tsy haiko na variana na lasa iny lahara-pahamehana kokoa zany satria ohatra ny hoe raha mialantsika zao ohatra ny hoe miditra mivaly ianao amin'ny rava midimy dia mila miala ohatrany ianao amin'ny dimy maraina dia tonga ohatrany ianao amin'ny valo alina dia azonao manam-potoana dia nefany betsaka ny sotoavina izay miainga ao anatin'ny fianakaviana satria mahatanora ny tanora dia marefo koa ny tanora ka raha ohatra zany ny tanora tsy voavolavolana anaty fianakaviana no makany ivelany mety misy tanora zany hoe ny any ivelany nandrafitra azo olona aloha izay fa miditra anaty fianakaviana fa raha ny voka-pikarohana rehetra dia ny fianakaviana sy ny tokantrano ny tena miainga voalohany fa manampy daholo ny rehetra le izy zavatra remarque koa lalaina dia hoe ianao ny resaka teo hoe sahirana amin'ny fitadiavana ara-ekônomika sana fa ny olona fa ilay fahasahiranana io ny zavatra remarqueko mampalahelo le izy ifandovana ray aman-dreny taloha lehibe mety ataontsika hoe mety mbola nanana an'ilay capacité ahafahana nitaizan'le zanany
dia avy eo izy le zanany reto fa nomboka mesahirana dia tsy miaina le capacité zay a dia lasa tia amin'le génération am'izao zany fa tsisy an'le capacité ntsony le fianakaviana hitaizana anarana be. Mety hoe izay aloha ny anankiray fa mahatonga anao hoe zahatra amin'izao mbola anatin'ny scoutisme dia satria mino an'ilay fanabeazana za zany tsy hoe manao valimbabena fotsiny hoe nahasoa scoutisme satria anisan'ny koloha izay za tena mino ny foto-kevitra valimbabena izay foto-kevitra ataoko hoe soatoavina malagasy zany hoe tsy mitsipatolaka ny tana zay zany tena soatoavina anisan'ny iainako fa ankoatran'izay koa nefa tena mino fanabeazana ahafahana mandrava izay tenenao zay hoe izay zavatra hifandofany izay satria anisan'ny ataoko hoe nianarako teo amin'ny fiainako izany ary nampianaran'ny mpampaninay dia rehefa zavatra azoko natao dia azony rehetrarehetra atao tsy haiko raha azonao tena misy mpampianatra anay zany miteny ohatrany hoe raha misy navita ohatra manao devoir ka misy anankiray navita tokony efa navita daholo rehetrarehetra dia ohatr'izay koa zany ny fomba fijeriko satria ho anay manokana zany satria ao anatin'ny tia manko zany tsy maintsy manao révélation satria nanontany anao tao hoe scoutisme ve nanampy anao dia miteny foana hoe fianakaviako koa nanampy anahy za zany afaka miteny hoe ny fianarana sy ny fanabeazana dia anisan'ny nandravan'izay hoe fifandovana izay satria ohatrany hoe raha ohatra zao hoe ara-materialy ohatra za no nakany amin'ny université voalohany tamin'ny zanako ny mpiray-tam-po na ny papanay na mamanay dia ohatrany hoe dia zay zany tena ohatrany hoe tena fanambina petra papa sy mamako mihitsy zany le izy hoe andravana an'izay ao anaty fianakaviana dia hitako zany hoe manana zay le niteneniko teo ary zay koa anisan'ny hitako hoe naharesy lahatra na scoutisme satria anisan'ny fomba fanabeazana ao anaty scoutisme manko ny fifanampian'ny olon-dehibe sy ny tanora ny approche intergénérationnelle dia iny zany hitako hoe marina ny scoutisme fa tsy netomboka teto Madagasikara fa tany ivelany fa iny zany hitako manasongadina koa an'le mahazava-dehibe ny fianakaviana anefany mety resantsika ireo avy moa ina koa nefa zavatra hitako hoe fa mila hovainao anaty scoutisme satria mazava ho azy fikambanana tena anisan'ny antitra ny scoutisme ohatra fikambanana rehetrarehetra ihany koa mila miara-miaina dia zay mahatonga ana miteny hoe tsy haiko za zany anisan'le engagement le tenenao engagement resantsika eo tsy hoe tonga ho azy hoe zany tena enjana tsy enjana mihitsy fa nisy olona be da be nanampy anako nisy olona natoky nisy olona nampy tatsy nisy olona nanome opportunité tatsy nisy olona natsikaritra dia nampifandray iny koa tena zava-dehibe za mahatsikaritra hoe le mampifandray olona samy olona zava-dehibe le réseautage izay te-hiditra kely amin'le liberté 32 fa resantsika foana manko liberté 32 inona le hoe liberté 32 aloha zany izy vita ihany ny tantaranareo fa mba tiako tantarain'ny lalaina tena mazava tsara hoe inona ny tanjo liberté 32 dia maninona izy natao hoe rezoana olona roapolo ino zany amin'ny tantarany mariako kely aloha zany fa ny liberté 32 zany isan'ny mpanorona araka ny teneniko teo ara-tantara misy ataoko hoe nisy influence maromaro na tonga ny liberté 32 nitsangana ny influence voalohany moa zany dia zanaky ny crise izy satria tsika tamin'ny 2009 nanao crise dia mazava ho azy araka ny teneniko teo zay nanangana liberté 32 fo nanangana wake up dia indraindray ro afangarony olona satria misy olona liberté 32 hitany olona tany amin'ny wake up ihany fa samy hafa be satria ny wake up tena mouvement ho an'ny crise fotsiny dia avy eo nyjany ohatra mouvement misy karazana mouvement be da be zany dia ny liberté 32 moa zany zay hoe zanaky ny crise satria ny maha hoe betsaka zany zay 2 le nitenenao teo koa tsy haiko aloha izay nahitany ambasady amerikana tamin'izany fa hitan'izay misy olona dia ndao atambatra zareo zay tsy nitambatra ho azy zay tsy hoe ndaontsika rombo telopolo iona fa zay le zaka hoe réseautage misy mampifandray fa natsoin'ny ambasady zay hoe zao misy rivotra yes weekend tatetinao tamin'ireny ny rivotra napetraky président Obama dia tao anaty asandany ambasady amerikana zany nametraka voalohan'ny alisy tamin'ireny dia nisy taminay ireo anakiroa nisitraka ny programme iali avy nanao iali zany zareo dia ozy ny ambasady hoe nareo mila mizara tsy zahay tsy za fa olo-kafa mihitsiny
nareo mila mizara dia misy an'ireo tanoranora re tanora vitsivitsy reto azafady ho antsonay dia nampiona tamin'izy miravavy zany zay telo miravavy kay zareo ka azafady ny ali voalohany teto Madagasikara tamin'izany dia nampiona fa ankoatran'izay koa ny ambasady tamin'izany tao anatin'ny mouvement jesuikana ny mouvement jesuikana manko izany dia anisany hoe naprisika ny olona amerikana hoe ny vatonao afaka manova zavatra anisany zany hoe ny vatonao no afaka manova zavatra dia nampiantso nanafatra manampahaizana avy any États-Unis ny ambasady amerikana nanofanay mahakasika ny hoe inona mazava-dehibe ny fifidianana satria tamin'ireny moa efa hiomana araka ny teneniko teo efa fantatra fa tsy maintsy fifidianana foana no amerina Madagasikara amin'ny resaka demokrasia dia nampiony izay 2 mahery zay ny tao fa 2 zay ny tapa-kevitra hoe ndao aritsika hiaraka hanangana zavatra tamin'ny voalohany izay tena hoe amerina indray ny demokrasia eto Madagasikara dia nanapa-kevitra zany izay hoe hanangana dia ny ady hevitra tamin'ny voalohany hoe atao mouvement sa atao association sa atao ONG zay ady hevitra mipetraka atao amin'ny Liberté 32 foana iny hatramin'izao satria iny zany hitanao le voalehana mouvement zany mba tsy le structure ana association ONG nefa indraindray mangalatra an'le esprit mouvement iny zany misy défi foana iny zany dia iny nezany Liberté 32 tazomina foana nezany hatramin'izao hoe ahoana sady tsy maintsy misy structure anao raha araka lalana eto Madagasikara sy neraka izao tontolo izao amin'ny resaka fifanarahamiasa nefa te hijara le esprit mouvement l'esprit mouvement le hoe tena fihetsihana fotsiny iny zany anisan'ny hoe innovation tena hoe mba défi nitondranay dia zay ny Liberté 32 dia lasa tanora ho azy teo satria tamin'ireny zany tsy nizay tanora dia izay koa moa zany arak'izay moa zany anisan'ny fifananazonay zany tena hoe mijeren'izay hoe ahoana iny ny azon'ny tanora tao dia nanangana dia efa tena taty aoriana be zay fo tena vao hoe nanapa-kevitra hoe ok tsy maintsy atao association fa mitazona le esprit mouvement dia zay fery ahako ina moa nantaninao teo fa ingany mba nahafaly le aleka zay le esprit zay le esprit mouvement tiako velanao kely esprit mouvement satria inona mahasamihafa ny hoe mouvement inona ny cœuran'le mouvement resantsika io foana inona nataontsika hoe fon'ilay engagement fitiavana tanindrazana ve fitiavana te hisehoseho ve inona zany mahatonga ny olona hoe ndeha hihetsika inona natonga nareo ndao hihetsika raha namala izay fanontaniana izay tamin'ny 2010 dia tsy mitovy valim-panontaniako izao fa aleo aloha tompoko amin'ny valim-panontaniako izao fa maninona amin'izao mbola mihetsika fa maninona tsy manao an'izay na tsy haiko na zay tsy afeniko fa misy fotoana tonga atao tsaiko eny hoe aloha rangahy tady vola fotsiny dia mihinam-bary tsara dia matory dia mijery film dia mandeha vacances dia vita fa misy fotoana ianao tsy nametratra hoe maninona ary atsotra ny olona normal rehetra fa maninona ary miasa saina amin'ilay vaovao mandeha io fa maninona makarary andohana io vaovao io satria izay leo engagé justement dia mazava ho azy moa mamanodidina koa misy olona tsy maintsy miteny hoe fa izah ve dia akarary andoha nefa ianao rehefa tsy marary andoha amin'ilay izy voakako hoe fa ahoana ary any no lasa indifférent amin'ity zavatra ity dia raha amin'izao fotoana izao aho zany raha amin'ity andro teny mamaly hoe fa maninona mbola engagé tenenany ny eritreretako anazy efa lavitra loatra le lalana naleako karaha izao any no eritreretra hoe resy satria raha izao zany no mijanona dia hitako hoe resy tsy haiko raha zao tiako tenena satria tout ça pour ça ve tsy haiko ohatrany hoe mivizana teo fotsiny ianao zany handritra 30 taona raha miresaka 2009 tsika na ohatrany hoe talohan'izay satria za kosa aloha mahita fa misy raha amin'ny engagement ny ainako dia hitanao hoe misy niofa hitako hoe zavatra mitranga eto Madagasikara tsy mitovy ny narrativa sy ny eny amin'ny terrain narrativa zany samihafa azosika resahana iny satria misy tsy ampy recherche manko tsika dia tsy ampy loatra aloha zany tena problème be tsy ampy loatra dia ohatrany hoe raha mijery zany tsika izao dia hoe raha ny tanora fotsiny dia ny narrativa rehetra izay ampiasain'ny institution dia miteny hoe tsy engagé ny tanora na izary mbola nyteny an'izay na inao ary mbola nyteny an'izany anefa kosa mba marina mavy ary mandimby raha navelako tany io raha hoe tsy nahita vokatra nandritra taminao ny 20 taona dia tsisy ninona nio dia zay zany izay ny anisany isorako an'izao podcast zao fa marina fa tsy hoe recherche ilay izy fa ahafahana
teny hoe inona tantara misy ahafahanao mijery zany hoe misy zavatra ohatr'izao koa ny mitrangy eto Madagasikara fa tsy le tsy haiko ianao le mamaky projet anao dia mety hoe ny société civile dia marefo dia eny marefo tokoa fa inona koa no fa manina mbola misy misengagé ao zay zany le zay mahatonga ny hoe zava-dehibe ny ahafahana mifampizara ohatr'izao dia hitako hoe zava-dehibe zany mijery ilay inona ny inona ny mahatonga anahako mbola mazoto raha tena hita vokatra za aloha zany anisan'ny vokatra anankiray izay heveriko hoe Liberté 32 tena nanampy anazy dia raha tamin'ny 2009-2010 zany ny papako manko zany ny papako aloha engagé na tsy dia tena mazoto amin'ilay engagementko izao tsony ary izy fa izy syndicaliste dia izy zany atao an-trano zany zay tsy resahana be mila engagé ianao fa mandeha ho azy satria mandeha mametraka afisy eraky ny Antananarivo izy dia hoentiny izay tsika metraka afisy dia mandeha zay avy miasa izy dia mametraka afisy eraky Antananarivo izay dia ohatr'izany dia ny tiako tenenina zany hoe zao zany sara mijery inona ny vokatra dia par rapport amin'izay zany hoe fa hatramin'izay zany nanaraka vaovao dia hitako mihitsy tamin'ny 2009-2010 zany raha miresaka fifidianana anao ohatra satria fifidianana anisan'ny iantsairan'ny Liberté 32 tsisy tanora miresaka fifidianana izany teneniko amin'ny namako amin'ny KMF ko noe foana hoe nareo fitaratra tamin'ny zavatra n'olon dia be daholo ohatra ny hoe resaka dia zao zany amin'izao zany tena mifaly mahita hoe mety tonga eny ambavan'ny tanora ny resaka politika angamba mety mbola tsy ampy rehefa mahita ny mobilisation na tamin'ny 2024 tamin'ny taona 2024 teo ary tsika mahita ny hoe marina fa fifidianana nampisalasala iny fa betsaka ny tanora ohatra ny hoe nrotsaka hofidiana nrotsaka indrindrindrindra satria izay neny mpanara-maso bureau de vote zany atsika hatran'izany taty aminay tety be da be mihitsy ny tanora ny asa tao anatin'ny bureau de vote eo mbola azo resahana misy miteny karena ingemy karama mbola fa tena tao aminay nisy nangala-bato ny candidat nisy fangalaram-bato fa reo tanora reo tena tsy nandefitra hatramin'ny farany fa tena raha tsy nisy ny polisy ngamba dia totondro ny afaran'ilay izy tao fa tena hoe avoainy marina eto fa izay tsy hiala eto dia zay zany mahatonga namazoto sy mbola zao hoe mahita vokatra ihany zany fa tsy hoe sanatrehan'izany fotsiny hoe satria za efa tena niakatra tendrombohitra firy dia mbola tsy hitako ilay valiny satria tena tendrombohitra ilay niangarana ilay karana tao anatin'izay fipolo taona izay dia zay fa ankoatran'izay koa nefa ny hoe araka ny teneniko hoe tena mbola tsy vita ilay tolona sy ilay ady te ahita fandresena fa za mbola manofy hitanao rehefa resiresi iny dia ny anisan'ny raha tiako ilay WhatsApp ny carte blonde iny je rêve une révolution aiza le tena mbola ho avy zany mbola ao tsika misy koa manko hoe lalana ny tiasaka teo hoe mamaky an'le plafond de verre tia hita le plafond de verre le izy zany rehefa ao anatin'ny engagement ianao ny engagement manko amin'ny engagement anazy personnel et professionnel en même temps dia ao anatin'izay ianao zany efa misy azay hoe vécu personnel histoire personnelle zay amiko iny tena mamelona ny engagement le vécu personnel iny zany dia zay te ahita zay re moa zany tahitany hafanao an'izay mofa ankoatran'izay koa raha miverina kely amin'ilay scoutisme ko ny tenenao hoe fitiavan-tanindrazana mazava ho azy moa zany ny scoutisme ny ana sehatra ny angako fa saorako ny zenanampy sy saorako an'Andriamanitra moa satria pino hoe afaka mivelatra ivelan'ny scoutisme satria ivelan'ny scoutisme koa ny nahitako hoe tsy avy tanjavatra ilay fitiavan-tanindrazana fotsiny satria tao ivelan'ny scoutisme zany nianatra ny firenena hoe tena mila manangana firenena fa raha ao anatin'ny scoutisme ianao dia tia tanindrazana dia hitako hoe tsy ampy azonao samihafa zany hoe tia tanindrazana sy manangana firenena dia tao amin'ny scoutisme tena ny volavolaina tena hoe mihirahira scoutisme zany ohatra ny eritreretanao hoe mihira ny tanindrazana malala dia ohatra ny reny daholo ny hiran'ny scout tena miainga ny fananao tena hoe tiako Madagasikara tena hoe volavolaina raha azo lazaina hoe lavage de cerveau mihitsy tsy ampy amin'ny fitiavan-tanindrazana zany fa hitako hoe anisan'ny manampy le hoe farisendahatra hoe anangana ity firenena ity betsaka moa zany ny
rivotra na mouvement isan-karazany mbola mivoy an'io hoe Madagasikara mbola tsy tena mbola firenena raha ohatra amin'ny teny frantsay de misy le concept de nation sy ny taratra de iny zany anisan'ny resy lahatra koa hoe ampy ny scoutisme amola volana ny zaza ho tia tanindrazana fa marafitra anankiray anazy ao anatin'ny fiarahamonina de misy rafitra anankiray mila manampy anazy mety fianarana io na raha fampianarana na miverina amin'ilay fianakaviana teo manampy an'izay hoe anangana firenena zay. Manangana firenena lalaina zany hoe olona zany no fototra ve sa ahoana inona ny fototry natao firenena raha le concept rehetrarehetra ny lalaina? Raha aminahako sy ny fitorako amin'izao dia anankitelo ny amaretako ny hoe firenena. Ny olona le nitenenao teo miaraka amin'ny ny tany ary ny teny. Ny olona ny tany ny teny satria amin'ny firenena maha-firenena azy amiko zany dia olova zany io. Za zany tsy resy lahatra hoe tanindrazana no olova fa ny firenena ny firenena. Dia maha-firenena firenena dia ny olona dia ny tany dia ny teny. Dia ireo anankitelo ireo zany amiko no mahatonga ny olona ho lasa tena resy lahatra hoe olom-pirenena ka manana anjara andraikitra na ikolo an'ity firenena ity na anangana an'ity firenena ity satria manina ny olona ny tany ny teny satria rehefa tia tanindrazana manko ianao iny rehefa mampianatra mahakasika maha olom-pirenena na amin'ny olon-dehibe na amin'ny ankizy dia miresaka an'iny foana hoe le fitiavana tanindrazana mampamaivay fotsiny ao anaty fo. Hitanao ohatra hoe na resy zao miparea tena hoe zavatra tsihana dia voaka daholo tsika rehetrarehetra miorakoraka dia miaraka amin'ny saina dia tena mankalaza dia hoe tia tanindrazana ve tsika fa aneo fa ny avy eo dia ny loto be teo mamasina azonao tiako tenena azonao zany tsy mitovy zany le izy satria hoe mahavaivay anao tena mankalaza hoe faly efa tena rehareako Madagasikara fa tsy mandray anjara hitehirizana ny fidiamy zay zany le mahasamihafa le mety dingana ray fotsiny amiko fitiavan-tanindrazana fa le tena hoe fahatsapahana hoe tena vonina anangana an'ity firenena ity zany tena mila izany rafitra rafim-panabeazana rehetra na io rafitry ny fiarahamonina na rafitra sosialy na rafim-pianakaviana araka ny tenentsika teo izay rafitra rehetrarehetra dia izay mahatonga ana amin'ny teny hoe raha amin'izao zavatra misy iainantsika izao zany dia izay angambany mety hoe antany anahy ianao dia izay ny mbola mila ezaka tao satria na ianao na za koa ohatra ny hoe ny antsehatra tao anaty fiarahamonim-pirenena izay 4 taona izay anisany fotoana tao nanaovako recul indrindra tamin'ny 2024 vita ny fifidianana 2023 hoe tena mety ve le natao dia mbola mila tohizana ohatr'izao sa inona le hovaina fa ohatrany tsy mety tsony ange izy ity satria mbola malina mbola misy an'izao ihany manina mbola misy an'izao ihany tsy haiko tsy maintsy resantsika foana iny fifidianana iny fa fifidianana tena hoe c'était une élection dépressive ny andao totsika hoe ny vokatra ao aorianany vokatry ny reny rehetrarehetra reny tena mbola matahotra amin'izao fotoana izao ny fiatraikany ny toe-tsaina tao anatin'ireny zany toe-tsaina nitondrana n'iny le fifidianana iny ilay zava-niseho nandritra ny fifidianana iny ny ataontsika hoe ny resaka nandeha rehetrarehetra anatin'ny fifidianana iny matahotra hatramin'izao hoe isy fiatraikany iny amin'ny toe-tsain'ny olona isy fiatraikany iny eo amin'ny fomba fijerin'ny olona ka hanimba zavatra iny kelikely eo efa misy moa le izy zany satria raha miverina amin'ny resaka ny tanora miverina amin'ny resaka anatin'izay firenena sy tanindrazana izay ny Liberté 32 ny atsehirako mahakasika ny fifidianana manao ihany izay any amin'ny scoutisme fa ny scoutisme misy anahy moa scoutisme miorina amin'ny fiangonana dia sarotsarotra foana raha vao miresaka politika mahavarina io mbola resantsika zany dia andro nefa malina fiangonana matahotra manao politika sarotsarotra foana miresaka politika fa anisany ataoko hoe innovation hoentiko any amin'ny scoutisme izay fa tsy resahako androany satria any amin'ny Liberté 31 tena mivelatra tany amin'ny Liberté 31 tena mivelatra mikasika an'izay anisany zavatra tena naparana indota amin'ny fifidianana iny zany ho ana manokana sy ho anay manokana dia atao hoe 2024 2013 zay nanomboka nanao éducation électorale fanabeazana momba fifidianana sy fanaramaso fifidianana araka ambe folo taona teoriana zany ianao zany tena ny fanantenako misy lahatsoratra soratako izay mihitsy moa any hoe tena fanantenana zany tamin'iny tena hoe irohatra be ny tanora satria tena ohatra hoe hivoaka amin'iny vokatry ny asa rehetrarehetra azonao ny tiako tena tonga ny embolana na 4 volana tonga dia nilatsaka tapoka avy any
vaovao izay nampangitakitaka ny vaovao enjana indrindra tamin'ny manko dia ny mahakasika le manana filoham-pirenenantsika hatramin'izao fotoana izao hoe manana zoam-pirenena anankiroa izy re zany tena dia avy eo ny mazava ho azy nisy ataoko hoe gidragidra mpifidianana zany satria na ny fiarahamonimpirenena na ny atoko-panohitra samy hitantsika ny fifandonana ara-kevitra sy ny rehetrarehetra dia izay zavatra nitranga rehetra nefa ny controversial daholo satria tsy hitatso sarotra ny tady marina sy nihitsiny dia lasa sahirana miverina amin'ilay tanora satria ilay tanora zany repère zany tsy hitatsony 2013 ve ny repère 2018 ve zany repère tokony repère zany 2024 iny raha miresaka cycle électoral zany tsika teto Madagasikara satria 2013 manko mbola betsaka raha ny analyse politique mbola miteny hoe fifidianana terena fotsiny avy eo zany 2018 atao hoe nahazonaka fototra indray le démocratie de 2024 zany anatenany nefany hitanao ohatra ny hoe sarotra be mihitsy tamin'iny tena tsy adiniko mihitsy ny asa saiko sy ny asa sain'ny ekipa hoe inona ny tenenina ny olona satria misy ny olona sasany tsy te handeha hifidy ianao nefa tsy maintsy manaja izay zafidin'izay nefa ny ianao koa amin'ny lafin'ilany le lalàna manjavozavo zany hoe ianao apriske tsy azo atao mampriske olona tsy hifidy manko eto Madagasikara fa azonao nytiako tenena dia tsy hita zany tena hoe tsy hita zay atao satria hoe inona ary ty zavatra mitrango ty dia tena misy fetraika amin'ny be mihitsy tena hoe misy fetraikany hatramin'izao satria tsoriko fa hatramin'izao zaho mbola metsehatra anaty fifidianana nomboka 2023 mbola nisy zavatra be da be ny opération électorale atao rinany iny 2023 2020 décembre avy tokony misy ny fanavaozana isa-taona ny fifidianana 2025 nisy 2024 nisy fifidianana isan-karazany fa naniteny amin'ny olona nanentana amin'ny olona renao sady daikatra satria sy ny olona hoe angafo tery mifidy indray fa afaka tsy mifidy ange fa tamin'ny 2024 sao zay tsy mifidy hitanao amin'izany zany le hoe tsy haiko hoe sarotra lasa manana sentiment ve zany lalaina hoe tena namihetsaka raha ny olona le structure tena mbola tsy afaka atao iny za aloha zany dia mieritreritra hoe tsy ampy ny ezako ny tsirairay raha vao tsy misy vondrona anankiray aloha teny amin'ny teny anglisy fa sao dia sanatria mampikatra na shift the power mandrava afindra ilay fahefana mba hanetsika an'ilay zavatra dia izay nefa tsy vita ny ezakontsika tsirairay hoe za efa mahitsy any amin'ny asako na za efa za efa manao ny asako ny anahy ny fianakaviako efa ataoko aloha izay mahavelona ny fianakaviako dia milamina firenena tsy mety ny teoria iny satria rafitra fotom-pisainana anisany zavatra hitanao tsy haiko ny mandimina no mikôvina nomboka ny asa satria mitovitovy amin'ny manko ny antsiarantsika le miresaka changement comportement dia hoe toetsaina mihitsy mila ovaina firy taona na ianao tsika zany tamin'ity taonty zao nahita tamin'ny vaovao hoe ny firenena mikambana eto Madagasikara dia nanao atrikasa lehibe anankiray ahafahana zarany CBC ny fomba hanifanany comportement eto Madagasikara dia lasa sainao hoe io zany sady lasa saina hoe io ve za zao le mihoatra ny satria 2009 niova daholo fomba fisaina ny erak'izao tontolo 2019 niova daholo fomba fisaina erak'izao tontolo izao noho ny Covid dia avy indray Madagasikara atao aorianan'ny Covid mbola nisy crise politique ny 2023 iny hatramin'izao na tsy eken'izao tontolo izao ary iny hoe crise politique sarotra mampanaiky an'le sarotra koa manko io teoria io satria ianao zany miresaka hoe ohatrany hoe ka ny hoe crise politique ho an'ny norme dia hoe misy fandonana mihitsy satria nanaiky ny donc mbola nanaiky ny haute cour constitutionnelle panao lalàna manaiky dia hoe tsisy crise tsisy crise nefa ny zavatra inanao afa dia izay mahatonga le zay tena za aloha tena efa mahita anisan'ny antseherako amin'izao voaniko mihitsy aneritreretra zany hoe exercice ataoko amin'izao hoe raha mifanena amin'olona ako dia milaza zavatra tsara momba ny mandritry ny 3 minitra amin'ny Madagasikara dia vitako ve zany exercice zany sarotra zany sarotra aloha sarotra satria tsy hitanao ina no tantaraina dia nefa ny izay no tokony vitantsika no miresaka amin'ny tanora hoe andao investir eto Madagasikara dia izy koa le langage zasa aloha vetivety ny azafady
le langage koa efa misy langage avao ohatry ny hoe lasa litanie fotsiny sisany afaran'le izy fa tsy mitombina hoe Madagasikara ny hoe mahafinaritra manan-karena milamina be mahafinaritra fa en fait tsy hitanao le izy tsy tapanao tanana le izy de lasa ohatry ny hoe raha hiteny zany amin'ny tanora ianao doziny hoe aza manao aza manany ihany koa rangava aizako ary zany tsy hitanay akory ane zany de zay nefa le mila vadintsika de zay zany le ezaka anisany hoe raha anaty approche ampiasaiko amin'izao amin'ny asa tanterahako de anisany approche ampiasaiko zay mijery hoe inona ny ahafahana miteny amin'ny tanora hoe afaka mi-investir eto Madagasikara ianao le mi-investir moa zany hoe ny fahaizanao ny fotoananao ny rehetrarehetra satria le raha miverina am'le mahakasika ny tany tenin'ny olona teo de tsoroko aloha zany fa anisany antony hijanonako eto Madagasikara fahatsapako an'ireo tany tenin'ny olona reo zany tena hoe sotoavina sy ny valeur hijanonako eto Madagasikara fa maninona no mijanona eto Madagasikara satria tsika mahafantatra fa amin'ny 2025 zany ny olona rehetra manatsafidy hiasa n'aiza n'aiza zao tontolo zao efa malalaka kokoa zany zao tontolo zao na eo ary ny crise erak'izao tontolo zao hoe samy manakatona fa firenena hafa koa manamanidy ara de manao sélection mifidy izy iza le mahay indao sotominy zay mahay rehetra sotominy daholo taorian'ny Covid fantatritsika tsara fa me mahazo toerana ny asa en ligne zany hoe ianao zany afaka hoe zany de hipetraka ary amin'ny firenena anankiray fa ny asa koa manao impact ary amin'ny anankiray zay zany anisan'ny tombontsika amin'izao fa za anisan'le safidy hoe za hijanona eto Madagasikara de ireo anankitelo hoe zany hitako hoe valeur tokony ahafahantsika azoko hoe azo zaraina amin'ny tanora fa maninona tsy hoe satria ianao mijanona eto Madagasikara ary tanora satria tsisy ale satria rehefa fanerasera amin'ny tanora de indraindray manana an'izay hitanao novaitsika ny famaritana ny hoe ny tafita ny atao hoe tafita de tafita ara-baka teny mipita ranomasina de ireo anankitelo ireo zany hitako hoe mila resahana amin'ny tanora hoe noho ny tany noho ny teny tenao ny resaka fahavalom-babena teo ny teny nahafahanao mifanerasera amin'ny olona hitako hoe tombony be zany eto Madagasikara hoe eto Madagasikara zany tena mbola zava-dehibe zay fifandraisan'ny olona samin'ny olona zay iny zany amiko amin'ny maha-olombelona de tena hoe za manokana ohatra amin'ny asa kosa amin'ny andraikitra misy firenena vitsivitsy andehanako de tsapako mihitsy hoe afa ihany any Madagasikara amin'ny connexion humaine iny mbola mifampiresaka fotsiny hoe miarahaba ianao de misy mamaly ary zany zany zavatra resaka amina mpivarotra ianao tena mbola mifankanakalozana de reny zany amiko koa raha te resaka amin'ny tanora mahakasika ny fananganana firenena fitiavan-tanindrazana tsika de reny no mila avadika hoe reny angely tombony amin'ny Madagasikara ny tany tsy le paysage satria indray mandeha ako niaraka tamin'ny namako manao randonnée de uzako mantsy anazy hoe uzako mantsy anazy io namako io zany diaspora uzako mantsy anao nazy hoe araka ny hevitrao hoe tsara ve Madagasikara tsy nahateny izy fantatry ny eo anatin'izay tiany teneny izay hoe tsy tsara ny tiany tenenina fa tsy te hichoquer anay satria tamin'izay fotoana izay tanatona vanim-potoanan'ny dortanety zay de dortanety daholo le tena manodidina de tsy zany tsy sahitreny fa ozy izy hoe tsy azo atao ny tsy azo atao manao comparaison zay fotsiny teniny zany ka le tany teneniko io zany tsy le paysage fa le tany hitanao ohatra ny hoe inona ny tany eto Madagasikara ny vokatry ny tany ny sakafo ny fafana vezivezy tsy haiko zay mibetsabetsaka ny azo resahantsika mikasika ny hoe tena tombony ho antsika eto Madagasikara na marina ary hoe misy volet infrastructure zay sakana fa na izany ary nefa ny io tany io de anisany hitako hoe tena mbola mamaritra Madagasikara Madagasikara satria tsika manana ranomasina manana tendrombohitra zany zany hitako hoe tombony ny gasy tany mifandray foana tena mifandray foana mihitsy tsy haiko fa ny climat tena hitako hoe tombony be antsika ny climat eto Madagasikara tsika manana rehetra na maina na mando tena iny zany mafana na mangatsika na de ny olona mazava an-tany ny olona ny tenin'ny olona moa mifandray amin'le teneniko teo hoe amin'ny firenena ataoko hoe firenena afrikana atsika koa de manana zava-dehibe ho antsika ny resaka fianakaviana de araka ny kolontsaina rehetrarehetra moa iny misy limitiny foana fa hitako hoe tombony be ho antsika zany hitanao nisy bokin'ny Hillary Clinton zay soratany hoe mila village anankiray mihitsy no zay vao afaka manabe olona anankiray zay boky le titre moa zany nalainy tamin'ny zavatra
nisy taty Afrika fa tena zay mihitsy rehefa miresaka le fanabeazana ataontsika ny fanabeazana raha araky ny fomba malagasy ange tsy ny ray aman-dreny manabe ny olona anankiray tsy vita ny ray aman-dreny vita izany sy ny anona tena tsy vita ny ray aman-dreny reny fa fianakaviana ray manontolo ny bebe tafiditra hatramin'ny ny mpiray vodi-rindrina mitaizany zanakao raha ny tena marina fa tsy hainao rery akory io. Dia ireo zany hitako hoe tombony ho antsika mila haintsika za koa mandimby mila mianatra amin'izao miverina mianatra an'izay mihitsy hoe ahoana n'izany langage iresahana amin'ny tanora hoe tsy dia farahidina ianao koa raha mijanona eto Madagasikara fa mbola afaka manao fa mila anao s'engager sy miinvestir eto Madagasikara dia amin'izay ianao mahazo tsirony amin'ilay mijanona eto Madagasikara. Dia ataoko hoe anjarantsika efa malala an'izay engagement zay zany mahatonga miresaka amin'izay hoe misy le hoe mila s'investir zay ianao tsy nohony zay koa manko anisany zavatra nianarako zany satria araka ny resahako teo hoe tsy hoe zioka le engagement le zioka manko zany ohatrany hoe eto tamin'ny tsoroko eto dia mavesatra be atao ty satria tsy maintsy raha vao tsy mivadika passion le izy dia makarary zay ataoko le makatsirony mahazo tsirony amin'ilay firenenao ianao dia mahita ianao hoe manana ny toerako manao zay zany hitako hoe anisan'ny kolokolo amin'izay ty dia ataoko ohatr'izao ty ataoko tsaratsara kokoa ty satria mahazo tsirony amin'ity le tany ty zay manko nisan'ny resaka amin'ny tanora dia be tapensa ny tanora tsy dia misy tsisy tsirony intsony le tany leo mandeha fa tsisy tsirony intsony satria tsy misy repère tsy azo zany eto be tabe ny very hoe aizany ho ale aizany very satria zay ny teneniko hoe aleo resahana indray io ny famaritantsika ny firenena fa tsy ny mpitondra no mamaritra ny firenentsika hitanao fa leo an'ity fireneny ty satria tsy hoe leo an'le firenentsika fa leo an'le mpitondra sy le fomba hitondrana an'le izy azonao tiako tenena zay zany mila jerena dia mila ivoahana kokoa ahafahana miresaka an'izay le izy moa zany tena mampatahotra koa nefany na eo ary fanantenana dia mampatahotra mijery le engagement satria araka ny teneniko teo hoe io ny ray aman-dreny aloha no safidiny ray aman-dreny zany ahatonga ny zanaka anankiray ho engagé zay foana aloha voalohany indrindra mety hoe mahatohana olona maro ty resahako ty fa zay namako akaiky rehetra moa dia efa lasa sangisangy zaritenany zay mialatsiny raha ohatra ka voakasika ao anatin'izay mandimby fa manomboka any amin'ny safidy ianao hoe asaiko miantso dada sy nena zanako sa miantso papa sy maman dia efa engagement zay iteny gasy zay ohatra sa rehefa miteny frantsay avy any am-pianarana le zaza dia bedinao koa izy satria bedy any am-pianarana dia matahotra ianao sao dia tsy haely frantsay zanakao dia efa engagement zay hitanao zany le zavatra ohatr'izany zany le izy satria araka ny teniko teo tsy singa anankiray mandrafitra ny olona be da be tsy hoe singa ray mandrafitra ny olona ray dia tsika zany ao anatin'le mbola nasary miteneny hoe sao dia mba tsy nety ary le natao tao anatin'ny roapolo taona fa mila manavao dia mila miverina mijery indray dia ohatrany hoe miresaka aminao eto ary dia manao réflexion tokoa hoe sao dia izao raha zao zao ataontsika hoe société civile be da be ny approche nampiasaiko tao anatin'ny roapolo taona efa tsy maharesy lahatra anatsony zao ohatra dia sarako ny le tontolo miova le tontolo dia araka le sahatsika hoe nisy choc be da be nipotra dia tsy te roa dia lasa dia ohatr'izay koa ny engagement ny olona tsirairay zany hoe fa tsy miova aminako aloha zany dia tsy miainga amin'ny fahalalam-pomba anankiray misy mpampianatra ray izay miteny hoe indraindray ny ray aman-dreny miteny hoe fahaiza-miaina sy fahaizana mahalala fomba tsy vita ny ray aman-dreny na mpianatra ny zanany tany an-trano ny tadiavin'ny ray aman-dreny ataon'ny sekoly azonao tiako tenenina toko miainga ao an-trano zany le fahaiza-miaina sy le fahalalam-pomba dia lasa hoe fa maninona ny esorina anaty fampianarana ny éducation civique anareo zany azonao tiako tenena hoe misy asa tena hoe andray aman-dreny tena andraikitry ny ray aman-dreny satria miverina amin'ny tenentsika teo moa hoe marina fa misy an'le hoe défi politique socio-économique teo fa tsy tokony désengagé ny ray aman-dreny tsy afaka miala baly zany tsika ary le izy ny génération tsy azo apoarina fa ny tena anisany hitako mampalahelo anahy rehefa mamaky ny boky ny Ety Andriamalala ianao boky fanagasiana
dia fandresany ety Andriamalala zay natoko hoe fandovana le izy satria naohatry hoe zavatra efa zay le izy dia mbola zany ihany Andriamalala tamin'izany hoe ny tena fianakaviana dia tsy le fianakavianao ny firenena fa mila voaka ao anatin'ny fianakavianao ianao zay ny teneniny dia Andriamalala anaty fianakaviana rehefa miresaka izy hoe fianakaviana anisan'ny zavatra teneneo famaritana atao hoe firenena izy hoe raha mbola mieritreritra ianao izy hoe fianakavianao ihany no atao hoe firenena dia tsy handroso mihitsy firenena dia nefa n'izany fianakaviana izany ianarana tamin'ny classe de seconde za manokana hoe tena nisy nanamarika amin'ny fiainako namaky fianakaviana hatramin'izao ary mbola verina mamaky saika fa mamaky tena tamin'izany dia ohatran'izay izany le hoe izy hoe raha ohatra izany tsika resaka engagement amin'ny tanora sao dia mila haintsika mamadika an'izay tenyizay anankiray hoe ndao ivoaka velatra volatra ao anatin'ilay ahoana ny ahafahantsika misinvestir hoe mahazo tombo satria tsisy ny tanora manko atao hoe ny tanora mahatanora anazy tsy zasy efa mandeha makany amin'ny maha-olon-dehibe anazy izy ny olona rehetra tsy maintsy mijery ny tombotsoany tsisy an'izany olona hoe engagé tsy mainana matimaty fotsiny eto azany fa tsisy tombotsoa anaty na ohatr'izany fa le tombotsoa hoe mieritreritra hoe etsara ny hoavy hanana fanabeazana bebe kokoa sy ohatr'izay dia mila izay intérêt izay izany jerena amin'ny tanora eny ny intérêt amin'ny tanora satria betsaka izao ny tanora amin'izao moa misy an'ilay malaza ny start-up sy ny entreprise irak'izao tontolo izao mihitsy dia betsaka ny tanora tena hoe mahita fanararoatra eto Madagasikara opportunité eto Madagasikara mbola misy azo atao be dia ireny izany ny jerena hoe ahoana ny ahafahana amaha-olona politisé ana moa dia politiseko foana hoe raha tsy nanao entrepreneur ary ianao rehefa tsy politisé ty tsy rafitra hiaro anao eo dia tsy raha tsy le miverina ny amin'le hoe ny système miaro ianao sy rehetrarehetra mampivelatra ny asanao tsy afaka makaiza ianao tsy afaka anao ninina mihitsy satra betsaka lalaina tena resaka ohatr'izany no hoentintsika tantin'ny telo zavatra ity satria tsy manam-potoana iresahana be da be momba an'izany tsika ny tena marina koa tsika sy anao manokana zao efa angambany tsy roa taona tsika zany hoe tsy mifanena fa miresadresakely faninanenena amin'ny tambazotra eny fotsiny fa tsy manam-potoana mba iresahana moa le resaka koa hitako hoe misy zavatra tokony fampizarana amin'ny olona hafa mba ho hitan'ny olona hoe afaka mbola misy an'izany fanantenana izany eto Madagasikara inona ny fototra tokony angatsika sy rehetrarehetra so raha betsaka amin'ny famaliana amin'ny fanasana satria indrindra makasitraka amin'ny fametrahana an'izao sehatra izao satria ao anatina ataoko hoe azakazaky ny serasera anisan'ny resaka tanora foana dia anisan'ny olana goavana iray jerentsika izany izao dia tsisy ny faharetana satria tsy manam-paharetana iaino 3 seconde izy TikTok dia ampy izay 1 seconde 6 seconde izy ny reel dia ohatr'izay sotra mametraka izao sehatra izao zany ahafahana hoe mba fampizara izy koa ne tena marina ezaka manokana satria mba efa be ihany tokoa araka le teny lalaina teo efa betsaka no ny ainana sy ny natao dia mba mieritreritra hoe valao aloha alao tsika hoe fitinina dao zay zavatra natao rehetrarehetra izay dia mba hoentina ho an'ny olona fa tsy hoe atazomina rera aty an-tsaina aty sady rehefa miresaka ohatra koa voafintana le zavatra rehetrarehetra maro izany makasitraka dia hoela velona ty sehatra ahafahana mifampizaro ty dia mirary soa mandimby amin'ny engagement oui satra betsaka